Rehefa malala amin'ny tompo ho aminareo ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Manantena toizy tompoko fandrosoana ny mino. Ny Filipianina epistily nosoratan'ny apôstôly Paul ho an'ny Filipianina toko voalohany no andraisantsika ny afatry ny tompo amin'ity androany ity. Filipianina toko voalohany ndeha hoverenantsika hovakiana mba ampiraikitra azy tsara ao an-tsaina ao am-po. Filipianina toko voalohany andimy fafito amby roapolo ka hatramin'ny fahatelopolo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Fahany ataoko aoka ny fitondran-tenanareo mendrika ny filazantsara ny Kristy mba handrenesako ny toetrareo na ho tonga ka hitanareo na tsy ho tonga fa maharitra amin'ny fanahy iray ianareo ka miray fo hiara-miezaka mpandroso ny finoana ny filazantsara ka tsy ho azo ny fahavalo ampitahorina ianareo na amin'inona na amin'inona fa amireo dia mariky ny fahaverezana izany nefa mariky ny famonjena anareo kosa sady avy amin'Andriamanitra. Fa ianareo efa nomena noho ny an'i Kristy tsy ny ino azy ihany fa ny ara-pahoriana koa noho ny aminy. Dia manana izany ady izany ianareo izay hitanareo teo amiko sady mbola renareo fahato amiko ihany ankehitriny. Amen. Ny epistily ho an'ny Filipianina ry havana dia epistily nosoratan'ny apôstôly Paul raha tany am-pigadrana izy. Rasolotsika namarika kely ary izany tsara ho ataontsika isaky ny mamaky baiboly, isaky ny mandray tenin'Andriamanitra dia mba fatarina hoe aiza moa zany hoe Filipi. Jereo ry havana fa ao amin'ny faran'ny baiboly misy saritany. Tsara fataritsika hoe aiza zany Filipi zany. Any Makedonia misy ny Filipi, zany hoe any Eropa atsimo atsinanana, any amin'ny misy any Yugoslavia fahiny, any amin'ny misy any hoe Serbia ankehitriny. Tsara fataritsika zany isaky mamaky baiboly isika. Ny taratasy ho an'ny Filipianina ity dia azontsika vakina ihany koa ny asan'ny apôstôly toko fahaenina ambin'ny folo momba an'izy io. Ary zany taratasy zany dia fatatrika tsara ny Filipianina toko fahaefatra andimy fahaefatra. Mba teneny kely hoe tompoko azafady zay mifalia hoy aminareo mifalia ao amin'ny tompo. Zany hoe io Filipianina toko fahaefatra andimy fahaefatra io le ataontsika hoe 4 ny kristianina, zany hoe le fiara tsy mahataodala ny kristianina zany hoe fifaliana zany no entin'ny kristianina mandresy ny toe-javatra mampahory rehetra. Ka i Paoly rehefa nanoratra ny taratasy ho an'ny Filipianina tany am-pigadrana kanefa nitsikivy izy, ary nosoratany moa zany ery amin'ny andininy faharoa ambin'ny folo amin'ity Filipianina toko voalohany ity manao hoe amin'ny anaran'ny tompo. Ary tiako fantatrareo rahalahy fa izay zavatra nanjo ahy dia efa tonga fampandrosoana ny filazantsara kosa.
mino ary havana fa ireo maritiora izay tsarovina amin'ny mpiandro androany ity indrindra fa raha salama maritiora rehefa nentina ho le fonina tany am-bohipotsy dia tamin'ny fifaliana koa no nandehanana satria fantatsika fa ny hira izy rehefa andeha amin'iny le antsoina hoe lalan-drasalama iny ny ainga teo le misy nefitsika ambatonakanga ankehitriny parapatonga ny ary am-bohipotsy dia ny hira izy azany hira zany inona mba vetikevitra tsaronareo amin'ilay izy hitako ny lala tsara ozy ny lalana tsara ka izorako ary fantatsika fa matoma roborobo amin'ny fiangonan'Andriamanitra ankehitriny eto amin'ny firenentsika dia nohoy ny rahan'ireo maritiora izay toy ny zezika ampitoetrantsika ao anatin'izany finoana ny Jesosy Kristy izany. Ny fiangonana manantena fandrosoana dia fiangonana miorina amin'ny finoana ao amin'ny Jesosy Kristy. Voalohany ry havana tsy maintsy mifanindran-dalana ny finoanan'Andriamanitra sy ny fitondran-tena mifanaraka amin'izany araka ny teny apôstôly eo amin'ny 7:20 izay manao hoe fa ny ataoko aoka ny fitondran-tenanareo mendrika ny filazantsara ny Kristy. Ny olona mandroso ny anarantsika tamin'ny heriny tao amin'ny Korintiana voalohany 4:12 ny andinin'ny 12 asa raha misy matadidy satria izay foana montsy nletsika tsy avelovery foana iteo aloha raha fatra-panirany zava-panahy dia ninona ny ampandroso ny fiangonana no ataovy indrindra fiangonana mandroso izy ny mpitory-teny teto ndray mandray ny mpitandrina dia fiangonana tafahoana amin'izy amin'ny Jesosy Kristy. Ka ny olona rehefa mandroso zany tafahoana amin'ny Jesosy Kristy dia lasa olom-baovao izy, lasa nateraka indray izy araka ny ao amin'ny Jaona 4:7 araka ny ao amin'ny Korintiana 2:5 fa raha misy olona ao Kristy dia olom-baovao izy. Ka ny fiainan'io olom-baovao io na ny fiainany na ny fiteniny na ny fitondran-tenany manontolo dia hitarafana an'io Jesosy Kristy io. Zany hoe io olona io zany rehefa ao aminy Jesosy Kristy dia tena mifanindrotraina amin'ny Jesosy Kristy izy. Izay sitrapony Jesosy Kristy no ataony, izay sitrapon'Andriamanitra no arahany. Tsy misy maha-olona hoe manoma hoe zao ny fisainako, zao ny fiainako intsony fa nen'ny Tompo, ny sitrapon'ny Tompo no tanterahany havana. Itsika ao amin'ny Jesosy Kristy ary mino izahay ry havana fa itsika rehetrarehetra reto tsy hoe tonga eto mba andeha hiangona dia teny hoe hiangona mantsiny dia hoe mivory izay aloha fa andeha hivavaka, andeha hiaona amin'ny Jesosy Kristy fa tsy sanatria hoe miainga tany an-trano ianao niomana hatramin'ny le fiomanana io mantsiny rehefa hoe andeha hivavaka dia tsy androany maraina ianao dia hoe tapitapoka hoe dia andeha hivavaka fa efa hatramin'ny maty farafahakeliny nisy fiomanana ara-batana ara-tsaina ara-panahitra indrindrindra izany hoe hiaona amin'ny Kristy ry havana. Dia toy izany isika tsirairay aby eo satria mantsiny le fanahin'Andriamanitra no manesika antsika amin'izany. Tsy hoe tsy za zao no te hitory teny aminareo eto fantatrareo fa loha olona fa ny Tompo ny fanahin'ny Tompo zany ny manesika. Tsy ianareo no te ho tonga tsy ny diakonina te ho tonga anao ny rarahany fa ny fanahin'ny Tompo ny manesika azy. Rehefa olona tafahoana
rehefa olona ao amin'ny tompo ianao ny havana dia izy rely ihany no tompo tompoinao, ny sitrapony rery ihany no arahinao, ny fijery ny rery ihany no hijerevanao ny zavatra ny fiainana. Zay ny olona tafaray amin'ny Jesosy Kristy. Zay le olona mandroso olona tafahoana, tsy tafahoana fotsiny lefa tafahoana mantsy ndraindray hoe tafahoana amin'ny Kristy ny olona dia ohatra hoe tsy maintsy nandre toriteny izy dia araka ny eo amin'ny apôstôly asan'ny apôstôly 2 tarinan'ny toritenin'ny Petera hoe rehefa nareny zany ny olona dia voatsindrona tampony izy dia nanao hoe inona nataonay rahalahy, dia hoy apôstôly Petera hoe nibeba ianareo. Le tafahoana amin'ny Kristy indray dia ohatra hoe nare toriteny dia tena hoe nafinaritra le toriteny. Dia nandray nefa ny olona eo tahaka le voana fafy ao amin'ny Matthieu 7:13 mipaka any am-pony kanefa ny fony toy ny tsilo voagejan'ny ayapoainany isan-karazany amin'ny fiahinany zao rehetra zao. Falifaly izy nandray ny teny fa rehefa mivoaka eto izy dia manao ahoana? Rehefa niatrika ny fiainana izy tsy tafahoana ntsony amin'ny Kristy izy ry havana. Hanika rehefa tonga any an-trano izy ohatra mamatana ny toe-javatra isan'andro zay mampisaritaka ny sainy dia mbola eo ihany le tem-panahiny manofo azy. Ny tafahoana amin'ny Kristy dia tsy tafandrimandry izy, tsy tafandrimandry izy fa ataony zay ikekezana an'io Jesosy Kristy io amin'ny alalan'ny vavaka, amin'ny alalan'ny filomana ao anatin'ny tenin'Andriamanitra. Ary raha amin'izany tsika tsirairay avy dia tonga eto isika noho ny fanahy iray zay aty anatintsika. Jereo nge ny ao amin'ny Efesiana 3 zay ny nafinaritra amin'ny fitarian'iray aman-dreny mpitandrina na soan'ny anatra tsika. Efesiana 4 miaratsiny. Efesiana 4 dia ny 9 faefatra sy 15 vakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Iray ny teny, iray ny tena ary iray ny fanahy dia toy ny antsonanareo amin'ny fanantenana iray momba ny fiantsonanareo. Iray ny tompo, iray ny finoana, iray ny batisa, iray Andriamanitra sady ray n'izy rehetra izay ambonin'izy rehetra sy manerana azy rehetra ary ao amin'izy rehetra. Fanahy iray no mahatonga antsika eto amin'izao tranon'Andriamanitra izao. Noho izany hoe mahafanahy iray antsika izany ary dia ato amin'izao tranon'Andriamanitra izao no ampahatonga antsika iorona mafy amin'ny finoana, satria natsoan'Andriamanitra ho iray atrotsika. Ny fiangonana zany dia iray. Ny fiangonana tsy ity trano ity fa ny fiangonana dia itsika izao. Ity trano ity dia hoy Jesosy Kristy ny tranoko dia atao trano fivavahana. Ity ny vavahadin'ny lanitra. Fa ny fiangonana dia ny fianakavin'ny finoana araka ny tenin'ny mpitarika teo, ny firaisan'ny mino, izany ny fiangonana. Ary izany mahafiangonana iray amintsika izany no manesika antsika iray ina, iray saina, iray fo araka ny tenin'ny apôstôly Paoly afatra nomeny ny fiangonana tany Filipia ao amin'ny 9 amin'ny 7 hoe fa maharitra amin'ny fanahy iray ianareo ka miray fo hiara-miezaka hampandroso ny finoana ny filazantsara. Eto zany mipetraka amin'ny fanontaniana, tena iray ve ny fiangonana?
ny eto amintsika ihany nyresahana aloha tena mahatsiary ve nao hoe misy ny firaisampo misy ny firaisan-tsaina eto amin'nyvonyity fitandremana misy atsika ity mandiny tena ny fiangonana eo ry avana dia neo ny tenanareo ozy ny ao Korinthiana faharoa toko 17 ka hatramin'ny 17 dia neo ny tenanareo raha mitoetra amin'ny finoana nareo na tsy izaho toetra ny tenanareo manahoana ny any amin'ny sampanany manjaka ve ny firaisampo manjaka ve ny fankatiavana manjaka ve ny firaisan-tsaina sa le mbola manofo no ao dia ny fampiangonana ny fitsitokona ny fampiandanina ndraindray dia manao hoe hiditra ao amin'ny sampana fa mahafinaritra raha aniny zay nidiranao amin'ny sampana hialo amin'io sampana io fa tsy tiako iraha aniny ary manahoana ny samy dekona misy ve ny firaisampo tompoko tena mandala amin'ilay hoe natsony Jesosy Kristy ho iray isika eo amin'ny zara fanompona ny sitrapon'Andriamanitra teo ao amin'ny Jaona toko 5:10 dia fatatsika le hoe sy ianareo ny fidy aho ny tompo fa izaho no nifidy anareo kanefa ny koa dia fatatsika tsara ny mialohan'izany manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy zany zavatra izany dia efa nolazaiko taminareo mba ho aminareo ny fifaliako ko tanteraka amin'ny fifalianareo izao ny didiko dia ny mba hifankatiavanareo tahaka ny tiavako anareo manahoana ny mpitandrina sy ny dekona ny fiangonana sy ny mpitandrina fa misy mantsy ny hoe hialo amin'io fiangonana io fa mahasosotra ny mpitandrina fiangonan'i Jesosy Kristy nge eto tsy ho avy ahako satria tsy ao pastera fa nga pastera nahatongavany eo eto raha mbola zany ny fisainana dia tsy ao mihitsy ny ianao tsy olom-baovao ianao mahafantatra olona manao olona teo aloha tena nafana fota amin'ny fanompona dia nisy zavatra sendra ny tenen'ny mpitandrina nga dia niala ny fiangonana niala ny fiangonana niala ny fanompona zany ve dia ao amin'ny Kristy ozy nareo tsy ao zany ka mba hatateraka ny fifalian'i Jesosy Kristy rehefa ny tompony ianao rehefa ny Kristy ianao tsy ataonao ve zay hafaly azy ka eo mihitsy nitsika kristianina indraindray rehefa ngataka rehefa hitalao amin'ny Jesosy Kristy dia haitsika ery mangana mihitsy ny olo alika io fa rehefa hoe inona Jesosy mba hataoko hafaly anao hideranao a Jesosy hijoro vavolombelonao satria tianao zany manao ohatran-drasalama marikona hatramin'ny fahafatesana Jesosy Kristy mantsy ny loharanony fiombonany ary sitrapony dia sitrapony eo Andriamanitra io ny firaisan'ny fiangonana ndonge vakitsika indray ny asan'ny apôstôly toko 2 ahitantsika n'izany hoe fiainany fiangonana voalohany asan'ny apôstôly toko 2 vakiko eo amin'ny andininy fa 1:70 ka hatramin'ny fa 9:70 amin'ny anaran'i Jesosy
ary zay nandray tsara ny teniny dia natao batisa ary tokony 3 ny olona vao nanampoisany tamin'izany andro zany. Ary izy ireo naharitra tamin'ny fampianaran'ny apôstôly sy ny fiombonana sy ny famakinany mofo ary ny fivavahana. Dia ozy nareo hoe tsika koa nge manao izany fa vakio ny manaraka ny andeniny faefatra amby 7. Ary zay rehetra nino dia ny ray toerana sady ny ombonany avokoa ny fananany rehetra ary namidy ny taniny sy ny fananany ka nozarainy tamin'izy rehetra arak'izay nilainy avy. Ary dia ny ray saina isan'andro izy ka nazoto nakeo akanjo ny tempoly ary namaky mofo tao an-trano ka nihina-kaniny tamin'ny fifaliana sy ny fahatsoram-po niteran'Andriamanitra sady nahita fity tamin'ny vahoaka rehetra. Amen. Toy zareo hoe sarotra zany amin'izao fotoana izao hoe raha hitrano daholo ve tsika rehetrareto. Marina zany fa ireo olona ireo zany ary zay tena tena hoe ahafantarana an'izany hoe fiangonana velona, fiangonana mifoa dia ny fiangonana misy firaisan-kina, misy firaisan-tsaina, misy firaisan-po ao anatiny ka mahavita zavatra izy ry havana, mahavita zavatra. Itsika zao natao ny fanisany dia eo amin'ny 1 alina mahery eo amin'ny 5,000 sy 1 alina ambanin'ny ankizy kely. Fa ny ambany voatrany misy fiangonana zay atao hoe zato ny isan'ny mpivavaka ao aminy. Ny fiangonana dia tsy azo atao hoe fiangonana akory ny trano zany fa misy aina ao anatiny misy firaisam-panao ao anatiny zany mihiry zany izy. Lazaiko aminareo rehefa le manao tafika masiny reny mantsy zay mahita, rehefa makany amin'ny toby lehibe zy reny mantsy zay mahita, rehefa makany ambavo mba mandehana any fa tsy oatra ny eto-katy votsy any akory ka zay keo mahavoatsika. Raha ndray tsika dia manao hoe tsy misy aina, tsy mahazo am-panara fa tsy eo-katy fotsy. So dia ataontsika sampy ary ny fiangonana sanatriavana zay etsona ny anaran'i Jesosy Kristy rehetra dia ao ny tompo ry havana. Ka zay no anatanana atsika. Jesosy Kristy no loharanony fiombonana. Raha tena ao am-ponin'ny olona Jesosy Kristy dia mandeha ho azy zany firaisan-kina, firaisan-tsaina izany. Satria tsy ny apôstôly Paoly ihany ary ao anatin'ny ity Filipianina ity mantsy dia verimberina ilay hoe mba ho tanteraka ny fifaliako dia miraisa saina ianareo. Tsy ny Filipianina rery fa ao anatin'ny ireo epistily maro dia misy an'izay teny izay. Tsy hoe ny apôstôly Paoly akory ny maniry ny firaisan'ny mpianakavin'ny finoana dia irahina ny olona fa Jesosy Kristy mihitsy no nitady an'izany. Fatatsika leo amin'ny Jaona 7:12 le manao hoe mangataka mivavaka izy mivavaka Jesosy Kristy dia mangataka izy amin'ny ray hoe mba ho iray andy izy rehetra, mba ho iray ny fiangonana. Arak'izany ry havana raha ao amintsika Jesosy Kristy dia tsy ho nofinofy akory zany hoe firaisan'ny fiangonana izany. Ary raha ao amintsika zany hoe fitiavana te iompo fitiavanao tafaray amin'ny samy mpianakavin'ny fona io ny fiangonana mantsiny dia tsy mbo ohatran'ny fikambanana rehetra izy tsy hoe fikambanana arak'asa na fikambanana politika na fikambanana tsy izay ny fiangonana fa Jesosy Kristy no fehizoro. Fatatsika zany ato amintsika ato zao dia manana fahasemihafahitsika itsika.
na ny toe-po na ny toe-tsaina na ny asa tao na ny saranga na ohatran'izany fa izany akory tsy maharava ny firaisan-kina. Mangataka kely ny rehefa avy eo ny mpitendry orga le 8 sy 900 tompoko rehefa manao ndrakotra dia mba ataovy ao anatin'io hirantsika io le hoe Jesosy no mpiandry ny fiangonanay dia misy eo amin'ny 9 indrindrindrindra manao hoe tabainy hevi-diso izy ny saina tsy mitovy izy tsy maharava ny fiangonanay. Misy mantso ny fahavalo ny fiangonana, misy dia misy ny fahavalo ny fiangonana. Ny fahavalo ny fiangonana dia efa lazain'ny Paoly ao amin'ny Filipiana 2:7-20 sy 7:20. Ireo fahavalo zay tsy mijery fa tsy miazy ihany. Ny kibony no Andriamanitra noho i Paoly, fahavalo ny azo fijalian'i Kristy. Izany hoe ireo olona zay mbola maizy anao ihany, maministra anao, masesite anao, mazao anao any am-piangonana. Hanika rehefa hoe misy fanapahan-kevitra, misy fiangonana fa ozy ngambonareo ato amintsika tsisy an'izany, misaotra ny tompo. Fa any amin'ny fiangonana any dia mbola misy manao hoe anay ny fiangonana. Dia eo amin'ny fanapahan-kevitra dia sosotra raha vao tsy ny hevitrao no tsy lany ao anatin'ny fivoriana. Zany karazana izany dia fahavalo ny filazantsara, fahavalo ny azo fijalian'i Jesosy Kristy. Ny fahavalo zany tsy le fahavalo any ivelany ihany, ohatra hoe fampianaran-diso zay manao maharava ny fiangonana, manao zao ohatra hoe fampianarana fa diso ny ianareo, diso mibatisa anareo fa tsy zany no izy, diso tsy Jesosy Kristy io no Andriamanitra fa ray Andriamanitra ihany ozy ny témoin de Jéhovah. Fa ny fahavalo-piangonana zany dia misy ato anatiny. Misy eo amin'ny Job 1 fantatsika le manao hoe raha mivory ny zanak'Andriamanitra dia eo koa izy, eo koa Satana. Raha mivory ny zanak'Andriamanitra dia eo Satana. Ao anatin'ny sampany, ao atao eto mivaoka an'Andriamanitra, aza mety ampiasainy devoly ianao, ka ianao sanatria no andrava ny fiaisan'ny fiangonana. Fa misy ny fahavalo fa misy koa ny fahoriana araka ny tenin'ny apôstôly Paoly eto amin'ny tenin'ny andeny vahasilany fa ianareo efa nomena noho ny any Kristy tsy ino azy ihany fa ny ara-pahoriana koa noho ny aminy. Izany fahoriana sy fanenjehana izany dia zavatra iainan'ny kristianina, ny tena kristianina. Efa renareo ngamba ny mpitory-teny da hoe raha ohatra tsisy mpanenjika ianao dia mandini tena fa tsy ao aminao zay ny tompo. Raha tsisy mpanenjika ianao dia mandini tena. Zany mety ao tokantranonao ihany, mety ao amin'ny fiarahamoninao, mety ao amin'ny fianakavianao tahaka ny raha salama marikora satria ny anazy dia tao amin'ny fianakaviana mihitsy ny fanenjehana, tao amin'ny fianakaviana mihitsy ny toroka azy tany amin'ny fanjakana. Dia nanao hoe raha tsy mingioso ianao, raha tsy mamadika zany, raha tsy hoe mantahan Jesosy Kristy zany ianao dia tapado ny raha salama moa dia le foniny izy. Misy navarina teny am-pahamarinana, misy nidorana velona teny faravohitra. Isika raha vao mba misy fahoriana zavatsarotra kely dia efa iny ay zary Jesosy Kristy, fa maninona ary Jesosy misy zao,
ary le olona niaratra niarana zany hoe nandalo fahafatesana izy mba ahoany ny anao nge le fijoroanao dia fijoroana hoe ngambany ao an-tokantranonao misy anao koa midécolona foanao izy ny sasany dia et accent aigu c o de zen e tena nay nahazo azy zany tamin'ny fotoanandro zay zany no ilazan'ny sasany hoe décolona zany angambano fanenjehana azonao mba hanarany ko nareo mba ao anatin'ny fiangonana mpamampahana nefa dia mbola ohatran'izao mety mahazo anao zany a eo amin'ny piraitapo eo amin'ny fiarahamonina nefany a dia tsara ovy mandrakariva e ary ataovy amin'ny fifaliana raiso amin'ny fifaliana ndray fa rehefa mandray andreny amin'ny fifaliana ianao a hoe mahafinaritra misaotra anao a jesosy fa enjehan-drahany dia nenykely ty na dia ho zay raha sasany azy atao lavitra lava loatra amin'ny toriterinentoliliana atao tokantrano zany misy olona nanofatrano zany miaramila le zazalahy mamano dia kona fa izy ko zany any amin'ny sampana mpampianatra isekoly elady zany kanefa ndinina ozy nareo tonga ao an-trano mifandimba ny zazavavy tonga ao amin'ny trano ao amin'le tranony fana dia anaiky an'izany ve za amin'ny maha-olony Jesosy Kristy hoe ny trano satria mantsy hoe ny trano hitoerantsika nge tsika nge tempolony fanahy masina ny trano hitoerantsika dia trano misy tranony Jesosy Kristy ary rehefa tranony Jesosy Kristy tsy azo anaovan-dratsy tahaka antsika hoe tempolony fanahy masina dia tsy mahazo manao azy tsy sitrak'Andriamanitra mifandimby ny zazavavy tonga ao fijangajangana no atao ao zany dia anaiky avy tsy satria naorina tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho trano io ohatran'izany enjehana no mono fa enjehana fa ny tena koa dia mijoro mandrakariva na maningotry ny aina azy zany tsy mijoro hatramin'ny fahafatesana akory tsy nyle fonina akory eny tsy fantatra aloha zany arinany fa zay le hoe miaraka amin'ny tompo ry havana tsy maintsy misy ny toe-javatra sarotra izaydrainao fa mahazo fifaliana ianao ary zavatra fifaliana mena ianao tsy hoe fifaliana raha materiely ny resahako na dia miteny arany ao mpatsaka faharoa hoe araka vakinantsika tamintsika teo ny anteny toko fahasivambinifolo teo la hoe eo amin'ny diny fahaefatra amin'ny telopolo ohatra miteny Jehova tompo manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy fa hiaro ity tanàny ity ka hamonjy azy noho ny amin'ny tena zany hoe ny trano hitoeranao zany tsy hiderany ratsy fa aovan'i Jesosy Kristy amin'ny olony ratsy fantatsika ny mampioroorony olona amin'ny tsy fandriam-pahalemana fa io zao tenin'Andriamanitra tazomy io hoe ianao miaro ny trano hitoerana fa aza mangovotra amin'izany fa ianao zanak'Andriamanitra tsy angovotra amin'ny miaramila ny Satana ianao akory ny mpandroba sy ny mpangalatra ary ny mpamono tsy hiantra aminao zany noho izany arany zay miorina ao amin'ny finoana dia tsy maintsy mandroso ary le fandrosoana dia ny firaisampo ny firaisanaina amin'ny Kristy firaisanaina amin'ny fiangonana zay vatan'i Kristy zay novidiny tamin'ny rany
noho izany ry ava azakivy mifalia noho ny fahasoavana nomenanareo i Paoly aza mivadika amin'ny tompo na inona toe-javatra apitrano aza mivadika aminy. Inona moa no hoe mivadika aminy? Ianao manotanga no mivadika aminy. Raha manota ianao, raha mbola mandangalangy, io nge tsy dirana any amin'ny fanjakan'Andriamanitra ny mpandanga fa nefa ny ohatra telefony ty any amin'ny taxi be na raha vao mahita olona ka eny amin'ny taxi be ka miteny izy hoe za aty nefa dia hoza maty azo aza mandainga noho ny amin'ny tompo. Ka ohatran'izany ataontsika hoe zavatra kely fa lehibe eo anatrehan'Andriamanitra zany no hoe mivadika amin'ny Jesosy Kristy fa tsy hoe tsy andeho any am-piangonana intsony misy manao an'izany. Reny dia efa tena hiaran'ny fangatsiahana ary sarotra be raha vao hoe mangatsiaka ianao, sarotra be ny hanafananao aza mahafoy ny fiarahantsika miango moa tsy ny ao amin'ny Hebreo 7:10 ato ty fiangonana ato am-piangonana tsika ty nge le sekoly ahafantarantsika ny sitrapon'Andriamanitra ahatonga tsika miara-miombonaina eto andrenesantsika ny mpampianatra mahay sady tsara indrindra ary teny raha teo zao zany hoe ianareo manao ao tompo sy mpampianatra ozy izy ary zany tokoa nefa ny koa ato no ianarantsika zany hoe firaisampo sy firaisan-tsaina mba hahafahantsika mampiatra an'izany any amin'izao tontolo zao. Vavolombelon'ny Kristy mandroso ny hoe manantena mahafa mandroso zany nge ohatran'ny hoe zavatra mbola ho avy fa zao kitriny zao. Vavolombelon'i Jesosy Kristy mandroso dia vavolombelona dia olona zay tafaray amin'ny Jesosy Kristy ary koa tafaray amin'ny mpianakavy finoany. Jesosy Kristy le lohan'ny fiangonana no aoka anapaka ny fiainanao. Raha manao izany ianao ry havana dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Dia amintsika rehetra le ny fiadanana ary ho azy Andriamanitra ry ihany ny voninahitra. Amen.